Pastora sy katekista any FLM maty ny vonoany Jolahy. Voalaza fa nisy dahalo nanafika tao antranon'ilay katekista ny FLM Andranomadia Ambokony ao amin'ny tanàna misy ny sekoly biblique SP Sofia izay trano mifanakaiky amin'ny trano fonenan'ny pastora François Vivier. Rehefa naheno antsovonjy ity pastora ity dia nivoaka ny tranony ary nidarohan'ireo dahalo avy hatrany nefa izy ny aveo. Mbola samy nentina tany amin'ny hôpitaly ity pastora ity sy ilay katekista saingy tsy tana avokoa ny ainy izy roa. Maratra mafy ny vadiny ilay katekista ary mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Izany moa ny zava-nitranga tany Mampikony. Famelohany hidirantsika amin'ny filazana ny zava-misy moa dia mbola toy ny mahazatra foana entaniko ianareo hiabone ny chaîne ary hanao j'aime ny video noho ny farany dia ametraka ny commentaire ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany melohany hidirantsika amin'ny votoatin-desaka izay ataontsika. Ndao ary. Tsika azy moa dia resaka be ny tanàna ny Toamasina Andriamatoa nantenaina. Nahazo medaly volamena ny tanàna ny Toamasina samba ny teto Madagasikara no nisy commune sy be ny tanàna nahazo medaly volamena. Noho ny fitomboan'ny mpizahatany tonga tany antoerana no antony izany. Medaly volamena roa no natolotry ny Fédération Internationale du Tourisme ho an'ny tanàna ny Toamasina sy ho an'ny Andriamatoa be ny tanàna Rakoto Nirina nantenaina. Ity be ny tanàna ity moa no voalohany nahazo izany tao a Madagasikara ary Congo Brazzaville moa no nahazo izany ny farany volana Jona 2024 lasa teo. Ampahafantarina moa izay satria reharehan'ny malagasy ny zavatra toy izany ary indrindra arabena manokana ny be ny tanàna ny Toamasina tsy iza moa izany fa Rakoto Nirina nantenaina. Zay moa ny resaka be ny tanàna ny Toamasina tsy iza moa izany fa Andriamatoa nantenaina. Fandeha ary isika hiresaka kely ny mikasika ny finoana. Mitombo isa ireo mpino ao amin'ny vahany oloko hoy indrindra i pastera Heritiana Randriary Malala tao amin'ny pejiny. Grand défi 2024 vahao ny oloko. Hipoka olona tanteraka hatrany ivelan'ny Coliseum de Madagasikara voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra hoy ity pastera ity. Milaza izany fa mihamaro ny olona resy lahatra amin'ity fiangonana ity na dia fiangonana lazaina fa zandriny aza eto amintsika hoy hafatra hatrany izay nataony pastera Heritiana Randriary Malala. Manoloana ity resaka izay nataony pastera ity moa dia be deabe ny olona manao fanehoan-kevitra ny hoe arakaraka ny mahamaro fiangonana ao a Madagasikara dia voamay mafy ny fahantrana hoy ireo izay maneho ny hevitra. Tsy hitako izay ifandraisana izany fa izahay moa dia mizara fotsiny ato aminareo anatin'ity chaîne ity. Ndeha ary isika hilaza ny zavatra manaraka izay tokony ho lazaina indray. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay dia ndeha ary hijerevantsika kely ny hafatra izay nataony mpanakanto Onilahy. Nanome hafatra ny tao anatin'ny pejiny moa ity mpanakanto ity hoy izy nilazany hoe mampalahelo zany afaran'ny olona aby avaram-pianarana io tsisy asa de lasa mpikorizy olona manao faute d'orthographe amin'ny FP. Ireny fotoana maro sy taona maro laninao tamin'ny fianarana ireny dia mba hany ny hasanao dia mpitsara ireo olona tsy mahay manoratra ao amin'ny Facebook hoy ity mpanakanto ity raha namoaka ny heviny tao anatin'ny pejiny. Raha fintinina moa ny zavatra izay tian'ny resahana dia ny hoe mampalahelo azy ony ireny olona nandany fotoana nianatra ireny nefa tsy mananasa ary lasa mpitsara ny olona tsy mahay manoratra ao anatin'ny Facebook no hany mba asa ataony amin'izao fotoana izao. Arak'izany moa etsy andaniny ireo olona nianatra dia nanao ny fanehoan-kevitra ny hoe eto a Madagasikara ihany no misy olona bado fiera, eto a Madagasikara ihany no misy olona tsy manampahezana nefa mirehareha amin'ny abadoany hoy ireo izay maneho ny hevitra. Fanazany naty zany anefa dia ilaina foana ny fianarana ery zandry noho izany dia mianara foana satria araka izay efa lazaiko ombianombiany ny fianarana ny lova tsara indrindra ary ny olona mahay dia tsy very mandeha aza manaiky ho taritin'olona amin'ny zany tsy fianarana izany fa ny fianarana no lova tsara indrindra.
zay moa ny mikasika ny hafatra izay nataony iny mpanakanto iny fandeha risika hivadika kely any Mahajanga. Tokony hirahina ny mpitondra hoy ny ministry ny tanora. Tonga tao Mahajanga androany alahady 5 Aogositra ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena vaovao, tsy iza moa izany fa Marsan Mostafa. Nandray sy nanotrina azy teny ampahatongavana ny olom-panjakana maro no tarihin'ny governoran'ny faritra Boeny, teo ihany koa ny depute voafidy tao Mahajanga voalohany. Ny antso ho an'ny firaisan-kinany samy tompon'andraikitra na olom-boafidy na olom-boatendry mba hanamorana ny fampandrosoana miaraka any Mahajanga ny ministra Marsan Mostafa. Tsy vitan'izany ihany koa moa dia ny hazo tao amin'ny moske toeram-pivavahan'ny mpino silamo tetsy ambovoalanana ny ministra. Ny vavaka nangatapitahina taorianina voatendry azy ho ministra izao moa izy teny amin'ny moske ambovoalanana. Ary ity ministra vaovao ity no hisolotena ny filoha Andry Rajoely amin'ny lanonana ara-pinoana tarihin'ny fiangonana katolika izay tontosaina ao Mahajanga. Izany moa ny zava-nisy tany Mahajanga koa dia ampahafantarana foana ianareo rehetra ato anatin' ity chaîne ity. Hiverina kely indray any Toliara voalohany indray isika amin'ity zavatra anankiray ity satria anisan'ny tsara ampahafantarana moa ity. Natomboka omaly tao Ankita komina Toliara voalohany ny foraza izay karakarainy antoko hiaraka isika ka ankizy 100 no nisitraka izany. Nitohy ny maraina tetsy mahavatsy izany hetsika izany ka zazalahy miisa 400 no natao famorana teny antoerana. Izany moa ny zavatra nisy tany Ankita komina Toliara voalohany, koa dia ampahafantarana foana ny zavatra rehetra izay mandalo. Mbola any Toliara hatrany hipoka tanteraka ny teny Andaboy tamin'ny andro faha-4 namaranana ny hetsika grande vacances ny andro androany. Hetsika maro isan-karazany no namaranana izany toy ny rindrankira, ny fifaninanana korsa motocross ary na ny fisaorana ho an'ny mponiny Toliara tamin'ny fahatongavana maro ny mpikarakara ary nampanantena ihany koa ny andiany fahatelo amin'ny taona ho avy. Ireto sary hitantsika ireto moa dia anisan'ny sombisombiny ny sary izay voalaza teo ny tany Andaboy satria hiboka tanteraka ny teny Andaboy tamin'ny andro faha-4 namaranana ny hetsika grande vacances. Ny hamaramparanantsika ity video ity dia ity sarin'ny ministra teo aloha ity nafinaritra ahy koa dia zareko aminareo satria anisan'ny sary izay tena mahafinaritra moa ity sary ity. Ity moa dia madamo Lalatina Hariety, ramatoa Lalatina, anisan'ny olona izay tena tsotra ary olona izay tena manana ny mahizy azy, manam-pahaizana ary manana fitiavana ho an'ny mpiray tanindrazana aminy. Mahafinaritra moa ity sary ity, sary eny amin'ny sisiny ranomasina koa dia zareko aminareo ato. Izahay raha ty moa dia tsy mitsahatra mizara izay mahafinaritra sy ny ireo rehetra izay mahavariana ka izany indrindra no antony izaranay ity sarin'ny ministra teo aloha ity. Zay moa nahazontsika naroso androany ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra navita niaritra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay ho alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lavan'ny resaka, hametra veloma izahay, veloma ianareo fa tsy hoe veloma mandrakizay akory fa veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.